Tafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zany forêt santé aty Canada indray ny tenako. Ny resahantsika anio moa zany dia momba ny coronavirus ihany, ny amin'ny hoe inona marina zany ny Lakile izay mamoa ny fitandrovana sy ny fitsaboana ary ny fiatrehana ny aretina coronavirus. Satria dia mampisamboaravoara ny zanak'olombelona hoe inona marina, inona ny fanafana ary inona ny vaksiny, aiza ny fanafody. Famafao be ihany zany amintsika zanak'olombelona zany zavatra rehetra izany, ka mahatonga ny arerahan-tsaina sy ny fitebitebina hoe inona marina no tena ambadiky ny coronavirus ary inona ahoana ny fomba atafavoahana zany an'io aretin'io. Efa nazavaiko teto foana zany tamin'ny antsipiriany ny hoe ahoana ny fitandrovana zany. Ny fitandrovana dia ao anatiny ny reny fihetsiketsehana maro samihafa izay efa averimberina foana zany na ny amin'ny televisionna, ny haino aman-jery ny momba azy io, dia ny hoe ny fanaovana ny masika izay miaro ny vava sy ny orona tsy idiran'ny otrikaretina, satria amin'ny alalan'ireo taova ireo zany no moramora kokoa ny idiran'ny coronavirus. Eo ihany koa zany aprisihana ny fanaovana ny solomaso. Inona ny antony? Dia satria iny solomaso iny zany no mba miaro ny olona amin'ny hoe mba tsy idiran'ny otrikaretina any amin'ny maso. Zany rehetrarehetra izany zany no antony aprisihana ny fanaovana an'ireo karazan-javatra ireo. Ny tsy fikasihana ny olona izay manodidina anao, tsy mandray tanana, tsy mifanoroka, satria amin'ny alalan'ireny fifampipetapetahana reny koa zany no mety hifindran'ny coronavirus ihany koa zany. Dia ny fanajana ny elanelana rehefa miresaka amin'ny olona zany na aiza dia tsaratsara zany manaja an'izay elanelana izay. Efa ndresako teto koa ny momba ny hoe sakafo ara-pahasalamana. Mila mihinana sakafo ara-pahasalamana mba ampatanjaka ny antikôro ahafahana miady amin'ny virus. Inona moa ireo karazana sakafo ara-pahasalamana ireo? Dia ny voankazo sy ny legioma ary ny voamaina. Ao anatin'izany koa mitondra ny protéine zany dia ny karazana trondro sy ny akoho ary ny henan'omby zany dia mba elanelanina, satria sarosarotra kokoa zany ny mihinana ny henan'omby, elanelanina, ataontsika hoe zany hoe indray isan-kerinandro ny fihinanana henan'omby. Zay zao ny ao anatin'ny cadre-ny sakafo. Hiditra koa zany isika ny amin'ny hoe fanaovana ny fanatanjahantena. Ny fanatanjahantena zany dia ilaina tokoa mba ahafahana manatanjaka ny vatana ary manitsana ny zavatra izay malotoloto ao amin'ny tenantsika. Satria ireo zavatra maloto na ny toksina ao amin'ny tenantsika zany dia mampisy ny firoborobon'ny virus ao amin'ny tenantsika koa zany, satria ny zavatra maloto ao amin'ny tenantsika zany no tena afaka mitahiry ny virus. Hiditra zany tsika ny ao amin'ny fandamina-tsaina. Ilaina ny filaminan-tsaina sy ny fahaizana mamany olana, satria raha vao mikorotana ny saina dia mikorotana koa ny
vatana sy ny metabolisme, zany hoe ny fomba fiasan'ny taova rehetra ao amintsika zany dia mikorotana rehefa mikorotana ny saina, ka rehefa mikorotana ny fomba fiasan'ny fitaova rehetra ao amintsika dia mahatonga ihany koa ny fandresen'ny virus atsika, satria manalemy ihany koa ny antikoro na ny hery fiarovana zany izay karazana fikorotana-tsaina izay. Izay zavatra rehetra izay zany dia ataontsika zany anatina coffre zany izay fombafomba rehetra izay, ary arahan'ny bonne information, izany hoe ny information tena marina. Ka ohatra moa zao hoe aty Canada zao dia averina matetika de matetika mihitsy zany efa 10 mahery ao amin'ny haino aman-jery zany ny fanazavana ny olona ny momba ny coronavirus. Azavaina averimberina foana hoe inona ny zavatra tokony atao, satria mila ny information miditra tsara ao amin'ny sain'ny olombelona, satria rehefa ao anatin'ny fiazakazahana amin'ny fiainana andavanandro ny olona dia mety ho adinidiny ny information, ary ny famerimberenana azy koa zany dia mahatonga ny olona koa zany hoe iraikitra tsara ao anatin'ny lohany, satria maromaro ihany ny zavatra izay informena ny olona. Ka amin'izay fotoana izay zany no ilana ny hoe famerimberenana, satria rehefa tsy averimberinao dia adinidin'ny olona indray ny sokajin-javatra rehetra izay tokony atao amin'ny fitandrovana. Izay rehetra zay zany ataontsika hoe zany hoe anatin'ny coffre anankiray zany ny momba ny information rehetra momba ny coronavirus. Dia ny hoe olona ohatrohatra ny ahoana ny mety isy kokoa zany bebe ny riska azahoany ny coronavirus, dia ao anatiny ny diabetika, ao anatiny ny olona izay marofo toy ny olona voan'ny homamiadana zany, ny olona voan'ny sida, ny mpisotro-toaka, ny mpifoka sigara, ny mpifoka zava-mahadomelina, ny olona marary rein na ny olona manao insuffisance rénale zany, dia ny olona miakatra tosi-dra, reny karazan'olona rehetra reny dia ny olona antitra koa zany. Ireo zany no karazan'olona marofo izay mety isy kokoa zany ny riska azahoany ny aretina coronavirus. Izay rehetra izay zany no information momba ny coronavirus. Inona zany ny lakile izay amohana zany anio boaty io, satria managona zany ianao, mila managona ny information tena izy, ary ny information fiable zany, fa hoe aiza ny lakile zany inona ny lakile amohana an'izay information izay, ary hoentinao foana koa zany miaina miaraka amin'io information io. Ahoana indray ary zany zavatra tenenin'ity ramatoa eto zany, ny lakile izay faratapony zany amin'ny coronavirus, hiatrehanao ny coronavirus dia ny motivation. Ny motivation hoentinao, ny heritsaina hoentinao zany miatrika ny aretina sy ny fianaky ny valan'aretina,
satria rehefa tsy manana an'ilay herin-tsaina zany ianao a, dia efa kivy ianao na niaka ny information, satria gymnastika be koa ny fampiarana n'izay karazana information rehetra izay. Miakina zany a amin'ny hoe faharisiana sy ny motivation anao zany a, ny ho velona sy ny afaka iaina indrindrandrindra zany a miaraka amin'ny coronavirus, satria tsy fantatra, tsisy mahafantatra hoe atraiza moa zany no mety prorostika an'io. Manam-pahaizana hatramin'izao mbola tsy mahafantatra hoe rovina io no tapitra, fa mbola vinavina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary rehefa natao ny déconfinement, ny dikan'ny déconfinement dia ny hoe tsy milaza akory fa hoe tapitra zay ny coronavirus, satria psychologiquement zany ny olona sasany mety mihevitra hoe rehefa natao zany ny déconfinement dia ny dikan'izay zany dia efa miekena zany ny épidémie zany dia efa tsy mitandrina intsony zany ny ankabeazan'ny olona. Ny dikan'ny déconfinement dia atahorana ny firongatra koa zany ny areti-tsaina sy ny arerahan-tsaina, ny maladie mentale, satria maro dia maro indray zany ny firongatry ny dépression nerveuse zany ohatra tia Canada, ny olona mamono tena, ny violence conjugale, ny karazana hoe areti-tsaina toy ny schizophrénie sy ny sisa zany. Izay zany no atahorana amin'ity hoe confinement be loatra ity zany, dia mba hoentina zany analefahana indray zany ny tension ateraky ity zavatra ity zany dia izay indray zany no hitan'ny manam-pahaizana hoe tsaratsara zany aloha relasena kely koa zany ny olona, satria aty koa zany efa mihamafana ny andro dia misy kokoa zany ny hoe possibilité ny hoe mba alefilefy ny virus zany. Mbola karazana suggestion na fikarohana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, fa tsy zato isan-jato akory izany ny fahamarinan'izay. Fa misafidy koa zany ny manam-pahaizana hoe aiza indray zany ny coronavirus ve no jerevana sa ny maladie mentale, satria samy zava-doza daholo ireo zavatra rehetrarehetra reo. Dia iny zany fa aiza zany ny fehin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny Lakile izay mbola averimberiko eto zany dia ny motivation. Ny motivation anao hiatrika an'izay zavatra rehetrarehetra zay, satria tsy ny coronavirus irery no atrehana amin'izao fotoana izao, fa atrehana ihany koa ny vokatry ny coronavirus. Dia betsaka ny afakasa, betsaka ny entreprise fahity, betsaka ny olona zany izay tsy manan-kohanina, ny olona izay very fanambola velona, zany daholo ao anatin'ny fiatrehana n'ity coronavirus ity. Inona zany ny zavatra hitrangako aorinan'io? Eo ihany koa aty zao any États-Unis misy ny fahafatesan'ilay mainty hoditra George Floyd, izay niteraka resabe tamin'ny haino aman-jery, ary dia niteraka manifestation eran'izao tontolo izao, presque eran'izao tontolo izao, ny hoe ny fomba nafatesany izay nampalahelo dia nampalahelo tokoa, satria polisy fotsy hoditra no namono azy amin'ny fomba izay ataontsika hoe zany hoe involontaire moa zany no filaza ny zavatra ohatran'izay, mety hoe tsy dia nanam-po angamby izy ny hoe dia hoe amono, kanefa ilay geste nataony zany mitondra hatrany amin'ny fahafatesana an'ilay olona zany. Ka dia tsy ekena ny zavatra ohatran'izany, ary tsy mbola voalohany zany ny herisetra nataon'ny polisy fotsy hoditra ny olona mainty hoditra hatramin'izay. Nahoana nefa tamin'ity indray mitoraka ity no niteraka resabe zany izay zavatra zay, ary nitondra ny karazana zany hoe fikomiana, tsy fanekena, ary dia
tsy mainty hoditra ihany no nanao ny manifestation fa dia nirotsaka ihany koa zany ny fotsy hoditra nanampy ny mainty hoditra zany amin'ny zavatra tsy rariny toy ireny kanefa dia efa maro dia maro zany ny hoe zavatra tsy mety ny rasisme izay natao tamin'ny mainty hoditra zany hatramin'izay nahoana nefa tamin'ity indray mitoraka ity zany no nisy ny fikimiana izay naharitra 2 herinandro ary dia nanakoako eran'izao tontolo zao zany ny zavatra zany. Inona ny antony? Ny antony dia manaitra ny sainako ity coronavirus ity, izany hoe manome karazana zany hoe fisokafan'ny saina sy ny fanahy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misy antony matoa ireo fotsy hoditra reo nirotsaka koa zany andeha hanohitra amin'izany karazana herisetra izany. Misy antony zany zavatra rehetrarehetra izany ny amin'ny hoe efa mba mijery ny rariny zany ny zanak'olombelona, efa mba te andeha zany amin'ny hoe rariny sy hitsiny. Zava-dehibe izay zavatra zay satria raha ohatra ka nanao ny karazana hoe fikomiana zany ny mainty hoditra dia efa karazany ataontsika hoe zany hoe ny eo anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia efa ataontsika hoe ilay force de désespoir ao amin'ny mainty hoditra zany no niasa zany, izany hoe efa tsy mandrara tsony zany ilay olona an'izany atao fahafatesan'izany, efa tsy manandrara ka tena atahorana dia atahorana zany ny zanak'olombelona rehefa miditra amin'izay hoe tsy matahotra fahafatesan'izay tsony. Tsy adala ny fotsy hoditra nandeha nanampy ny mainty hoditra amin'izay resak'izay satria matahotra ny ainy koa izy. Zava-dehibe zany ny fanafana an'izay karazana analizy izay satria ho faty eto sika raha ohatra ka miahenjana zany ny karazana manifestation izay ataon'ireto mainty hoditra reto ary mety hiatefa hatrany amin'ny violence eo anivon'ny fiarahamonina zany zavatra zany, izany hoe mety hifamohana ny fotsy hoditra sy ny mainty hoditra satria rehefa ao anatin'ny tension magotrakotraka dia mety misy ny possibilité ny hoe andeha hiopefy amin'ny zavatra grave kokoa zany ny olombelona. Hatramin'ny Prime Ministre Justin Trudeau dia nandeha nirotsaka tao anatin'ny mpanao manifestation zava-dehibe izany ny fihetsika ohatran'izay mahatonga saina. Fotoana ny fahatongavan-tsaina zany izao coronavirus izao satria mitaitaina ny zanak'olombelona aiza ny Lakile zany aorinan'ity coronavirus ity. Mahavariana dia mahavariana eo zany no iverenako ny amin'ny hoe ny tena Lakile dia ny motivation satria rehefa tsy manana ny motivation na dia hanana ny information rehetrarehetra ara ny olona anankiray momba ny coronavirus kanefa izy tsy manana motivation, ny sakafo ara-pahasalamana tsy manana motivation izy, ny anaovany anarahany fepetra rehetrarehetra dia andeha any amin'ny ataontsika hoe zany izy hoe gaboraraka amin'ny fiainany, tsy fametrahana ny discipline, zay alehany ihany alehany ozy izy dia
izay no miteraka ny fahavoazana ary dia mety hiteraka hatrany amin'ny fahafatesana. Ao anatin'ny motivation io maro dia maro izany ny zavatra mety halavo ny olona anankiray rehefa tsy manana ny motivation, nefa mety manana ny zavatra rehetrarehetra izy fa tsy manana ny herin-tsaina, satria mety mandeha maty izany ny fitenenana rehetrarehetra hoe ahoana moa ny ananana ny motivation raha ohatra ianao ka tsisy vola, raha ohatra ianao ka tsisy sakafo, raha ohatra ianao ka very asa, raha ohatra ianao ka mandre ny tenanao fa reraka. Marina daholy izay zavatra rehetrarehetra izay hoe aiza tokoa ny motivation. Kanefa misy ny atao motivation avy any ivelany dia misy ny atao hoe motivation ao anaty. Ny motivation avy any ivelany zany dia ilainy tany saiko teo ny karazana materiel sy ny karazana zavatra rehetra izay azo avy ety ivelany. Ireo zany dia mety miodikodina ihany satria mety misy olona na atao raha hoe zany izy manana ny rehetrarehetra tsy ory ara-bola fa hoe mihidy ato anatin'ny frontière tsy afaka andeha anao voyage izy izao ohatra andeha anao ny voyage fanaony isa-taona any amin'ny Amérique du Sud ohatra. Izay zao dia efa mety mamparary ny saina ary mety efa mampidina ny motivation. Miakina amin'ny tsirairay zany io zavatra io fa tsy dia tena hoe afaka holazaina ny amin'ny hoe ny zavatra avy any ivelany ihany. Ny motivation izay teneniko eto zany dia ny motivation ao anaty. Ny motivation ao anatin'ny tsirairay zany no tokony hivoaka zany hiasa hiarovan'ny tenany amin'izao fotoana izao. Satria raha ohatra ka miakina foana amin'ny motivation avy ety ivelany zany ny olombelona iray dia rehefa tsy misy intsony zany izay motivation avy ety ivelany izay, toy ny hoe fahaverezan'ny asa, toy ny hoe tsy fananam-bola, toy ny hoe tsy fisian'ny sakafo sy ny sisa sy ny sisa, dia mety isy kokoa zany ny karazana fahaverezan'ny motivation sy hidirana amin'ny fahadisom-panantenana ary dia andeha hatrany amin'ny zany aretina sy ny fahafatesana. Fa raha ohatra ka manana ny motivation ao anaty zany ny olona iray dia hikaroka izy hoe ahoana ny fomba hatafitany an'ity coronavirus ity, dia mitodika aho zany amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny amin'izay resaka hoe motivation izay. Marina fa sarotra ny fiainana ao Madagasikara, marina fa maro dia maro ny risika rehetrarehetra toy ny hoe tsy fisian'ny asa, ny tsy fisian'ny vola, kanefa mbola manana fitaovantsika, manana fitaovana ny zanak'olombelona ao Madagasikara satria mbola manana ny tontolo iainana midadasika, mbola manana ny olombelona izay azoko lazaina fa hoe miaina foana tanatin'izay atao hoe fitadiavana sy fikatsahana izay mba hapetipety ny fiainana. Tsy ity coronavirus ity ihany no endriky ny coronavirus ny ainan'ny Madagasikara, ny ainan'ny malagasy hatramin'izay, fa tao ny coronavirus ny fahatrana, tao ny coronavirus ny tsy fandriam-pahalemana, tao ny coronavirus ny tsy fifankatiavana, ny adiady izay misy eo amin'ny fiarahamonina na ara-politika na ara-poko. Teo ny coronavirus izay miseho amin'ny aretina hafa koa fa tsy voatery ny coronavirus izay malaza amin'izao fotoana izao
Ny tiako tenenina zany dia olona efa niatrika ny mafy foana ny malagasy zany hatramin'izay. Ka ity periody farany ity zany dia miendrikendrika karazana mifonofona titanika. Ny titanika zany dia ilay sambo goavana be izay nidaraboka namon'olona maro tamin'izany andro zany satria mbola tsy nisy izany ny fijerevana ny iceberg dia ny mialoha. Ny iceberg zany dia ilay karazana bolongana glasy ngeza be izay tsy hita aty ivelany fa any anaty ranomasina. Ka taloha zany tsy mbola nahitan'izay zany ny mpikaroka ny fahitana an'izay dia ny mialoha dia nahatonga ny sambo titanika zany nidona tamin'io iceberg io. Amin'izao fotoana izao kosa nefa dia efa arifomba zany ny fitaovana rehetra rehetra hoentin'ny mpiatsabo ahafahany misoroka an'izay zavatra zay. Ny titanika zany no atahorako ao Madagasikara amin'ity zavatra rehetra rehetra izay mitranga ity satria dia ahina dia ahina ny fisoko mangina ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao. Misoko mangina ny fahatrana, ny olona very asa, ny olona tsy misakafo, ny olona marary tsy voatsabo, ny tsy fandriam-pahalemana. Io zany dia ao anatin'ilay ataontsika hoe iceberg daholo zany izay miandry ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra zany ka tsy mailo ny mpitondra mba hiantso ny karazana hery rehetra misy ao amin'ny firenena, hiara-hidinika hoe inona ny zavatra atao mba tsy hipoahan'ny sambo amin'io iceberg io, dia manahy ny tenako ny ataontsika hoe explosion sociale zany izay mety aterak'io. Izay zany no endrikendrika titanika izay mety iseho ary dia hoenjana zany explosion sociale zany ka ho sarotra ny miatrika azy. Inona ny antony? Dia satria ilay karazana motivation izay tokony hoentina any amin'ny fanarenana sy ny fitsaboana sy ny fiarovana amin'ny coronavirus zany dia mety vadika hery mahery vaika izay ateraky ny fanaitainana izay teneniko teo hoe miendrika iceberg, izany hoe miafina. Ka rehefa hipoaka zany io explosion sociale io dia ho sarotra dia sarotra satria miaro fanaitainana ny ao anatin'ny sentimentny olona izay anao an'io, miaro fahadisom-panatenana, miaro ny hatezerana. Ka izany zavatra rehetra rehetra izany zany rehefa mitambatra dia mety manome hery izay tsy haitohaina intsony ka dia hiteraka zavatra mahatsiravina dia mahatsiravina tokoa. Ka ny torohevitra avy ety amiko zany ho an'ny mpitondra sy ho an'ny olona izay mba mahatsiaro ny tenany olon-dehibe azo akana hevitra sy olona izay mba azo ny fiarahamonina atao hoe ray aman-dreny mpitarika zany dia ny manao latabatra boribory araky ny efa averimberiko eto foana mba hoentina hiarovana an'izany titanika mety hipoaka ao Madagasikara izany.
ka mbola mamerina foana hoe anankiroa ny mety ho fiarovana amin'izany titanika izany dia ny hoe mbola hijanonana ny filoha pirenena eo amin'ny toerany amin'izao fotoana izao raha ohatra ka manaiky izy ny hotoroana hevitra satria tsy vitany rery ny mamaha ny olana ao Madagasikara ary tsy vitany rery ny hijery amin'ny atsipiriany ny olona rehetra any amin'ny faritra. Mila izy izany manao ny fitsinjaram-pahefana tena izy satria etanjaray mora zaka ozy izy ny fitenenana ary rehefa maromaro ny cerveau mikaondoha mamaha olana dia moramora ny famahana ny olana fa raha olona anankiray izany no andesahana hamaha ny olona malagasy ray manontolo dia mety ilay mpamaha ny olana koa mba ho reraka satria olombelona ka rehefa reraka ny filoha mpitondra dia mety aviliny Aiza ny sambony titanika dia aviliny any amin'ny iceberg dia zay vao mipoka ny sambo rehefa tsy anaraka an'izay karazana lalan'izay zany ny président de la république atsika dia mety hisy indray zany ny fiovana izany hoe mety hoesoriny ny vahoaka teo amin'ny plasy zany izy dia mety ho filoha hafa indray zany no eo mampametram-panontaniana koa nefa hoe filoha iza indray zao dia mba copier-coller ihany tamin'ny teo zao dia mba ralexisy ihany no ikodizafy ozy izy ny fitenenana dia vao maika ho Aiza zany ny fiatrehan'ny malagasy ny coronavirus iaika hatraty amin'ny départ zéro indray ve zany ao anatin'ny aretina sy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny karazana korotana rehetra ity trafikena ome mahery no omeko eto ambava homana ampomeritreritra filazantsika foana zany ny hoe vola daholo no manala ny vahaolana no manome ny vahaolana efa voan'izay coronavirus ny vola izay zany ny toe-tsaina malagasy anika tsy misy zavatra azo atao mihitsy zany raha tsisy ny vola tsy misy mihitsy zany filoha azo apetraka